ny toivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Finaritra tompoko andeha hiaraka hisaotra an'Andriamanitra hivavaka foy isika. Indray ny fifaliana iry tombo Andriamanitra omenao izao fotoana izao izahay. Avy tompo ampahiratony masonay ahitana zava-magaga ao amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Miarabantsika rehetra ary dia misaotra an'Andriamanitra lehibe mbola mahazo an'izao fandaharana mamatonalina izay iarahan'ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly sy ny toivakany fahamarinana izao. Tena fahasoavana, tena tombotsoa. Ary mampatsiaro an'ilay teny ao amin'ny Salamy 7:30 ny 2:20 hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho andriamanina. Teny efa fandre matetika izy io. Teny ambara matetika mihitsy aza hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho andriamanina. Fa nio mba te hijery ny lafiny andeha atao hoe vitsy. Inona ny tena toetra an'io Jehova Andriamanitra io? Sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho andriamanina. Singa telo no tiako avoitra. Ny anankiray voalohany dia ny filazana hoe tia mamonjy izy. Tia mamonjy ilay Jehova Andriamanitra mpamorona sady mpamonjy. Ary ny faratampony nanehony an'izany, ny faratampony nanehony an'izany dia tamin'ny fanoloran'ny zanany lahy tokana Jesosy Kristy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Midika inona zany? Izy ilay Jehova Andriamanitra miavaka izy. Ary amin'ny miavaka azy zany tia mamonjy ny olona rehetra. Zay ny singa voalohany. Ny singa faharoa izay mba tiako ihany koa ararotina ilazana ny toetra n'ilay Jehova Andriamanitra izay lazaintsika hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho andriamanina. Ny singa faharoa toetra n'Andriamanitra azo itokina izy. Azo itokina izy. Eto dia te hanonina n'ilay teny ao amin'ny epistiliny Jakoba toko voalohany 7:20. Zao ny voalazany ao amin'ny epistiliny Jakoba toko voalohany 7:20 hoe ny fanomeza tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy amin'ilay Andriamanitra rainy ny fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aliky ny fiodinana. Mahavariana io tenin'Andriamanitra io satria tena maneho hoe io Andriamanitra io nge ka azo itokiny, tsy miovaovy izy io. Tsy misy hoe amin'ny fotoana sasany sao dia mampanahy, tsy misy an'izany ka, fa amin'ny fotoana rehetra eo izy ary maneho ny fitiavana hoe azo itokina izy. Ny anankiray amin'izany dia ny fahitana mihitsy fa ninona vanim-potoana, ninona vanim-potoana miasa izy. Mampatsiaro any zavatra nitranga tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:40. Fantatrisika ny tantara iny ao. Inona nataony tamin'ny Paoly sy Silasy? Nisy horohorontany be, niovitrovotra ny tranomaizina, nivany fatorana rehetra. Tafavoaka soamatsara Paoly sy Silasy. Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra azo itokina. Io lay voalazan'ny teny ao amin'ny Salamy 7:30 ny 2:20 lazaintsika teo am-boalohany. Sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho andriamanina. Ny singa voalohany averiko ihany, tia mamonjy Jehova Andriamanitra. Ny singa faharoa ny lazaintsika farany teo, azo itokina
ilay Andriamanitra mpamorona sady mpanavitra nanome an Jesosy Kristy ho avitra isolo atsika. Fa anankiray ihany koa zay tsara ho lazaina dia ny mahita mihitsy hoe amin'ny fomba mahagaga nge zany no anatanterahany an'izany, amin'ny fomba mahagaga jereo no nataony tamin'ny Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina tamin'ny mamatonalina, mafinaritra, mahavariana, toy ny milaza amintsika hoe amin'ny mamatonalina aizina, fa ao anatin'izany aizina mainty zany ao amin'ilay fotoana indrindra atao tsy avy tanin'ny olombelona na inona na inona satria aizina afaka miasa Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny mamatonalina, manindry ny sandrany mahery izy, mamonjy izy, manafaka izy. Ary eo no mampatonga antsika hieritreritra hoe vanim-potoana sarotra no andalovantsika, vanim-potoana sahirana izao tontolo izao ao amin'ny valana retina sy ny sisa sy ny sisa, fa eo indrindra no ahitana an'ilay hoe azo itokina Jehovah Andriamanitra. Ny singa fahatelo farany izay tiako ararotina dia ny filazana hoe io Jehovah Andriamanitra io ataony miantefany amin'ny vahoakany, ny vahoakany izay nofidiny ny famonjeny, ataony miantefa any amin'ny vahoaka izay nofidiny ny famonjeny. Iza moa ny vahoaka izay nofidiny? Raha ny tena arabaky teny raisitsika dia hoe Israely. Israely no vahoaka an'Andriamanitra, marina io. Fa amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao koa ny Israelin'Andriamanitra dia ireo rehetra izay mino an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana, nanolo tena ho azy, ary vokatra izany dia mizara ny famonjena, ny fitahiana, ny fahasoavana amin'ny firenena iray manontolo. Zay ilay izy, sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanina. Zany hoe mifampitohy izy io, misy rojo mifampitohy. Ny olona nandray famonjena mampita izany famonjena izany amin'ny manodidina azy, miampita any amin'ny ankohonana, miampita any amin'ny fiarahamonina, miampita any amin'ny firenena. Ary dia tanteraka io teny io hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamanina. Eo zany no ilazantsika fa miavaka ny firenena manana an Jehovah ho Andriamanina. Tsy hoe izay olona miteny daholo fotsiny hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah Andriamanina, tsia. Miavaka izy ireo satria manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Ary eto te hanindry kely zavatra anankiray, ny filazana hoe tsy afaka mifangaroaro isika ny zanak'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra, tsy afaka mifangaroaro amin'ny fivavahana hafa, tsy mety. Jesosy Kristy tompo ilay nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana, tsy azo afangaroaro amin'ny fivavahana na amin'Andriamanitra kely hafa, tsy mety. Andengy akandiny tsoratra masina anankiray isika ato amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra, mamelamba amaky an'ity Jaona voalohany toko fahaefatra ity ny andininy faharoa, izay milaza mihitsy, izao no lazainy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Jereo tsara nge zany hoe misy famantarana manokana mihitsy ny tena olon'Andriamanitra, ny fanahy ozy izay manaiky fa efa tonga nofo Jesosy Kristy. Ivelan'izay zany tsy izy Ary eo no mampatonga antsika ho lasa eritreritra hoe tsy afaka miaraka na hifangaroaro amin'ny fivavahana hafa ny mpanaraka an Kristy, ny mpanompo an Kristy, tsy afaka, tsy mety. Ny vanim-potoana misy ankehitriny mantsy dia ohatran'ny maneho hoe afaka mifangaro daholo Andriamanitra ivavahana na samy manana ny azy ara dia afaka mifangaro hoe tsia. Afaka mifandray isika maneho fitiavana fa ny hoe fivavahana tsy mety.
satria jesosy kristy maty teo ambony azo fijaliana, izy rery ihany no nilaza, izy rery ihany no mpamonjy zay nilaza hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mety misy zany ny fivavahana samihafa, mety misy zany manompo Andriamanitra kely isan-karazany, fa miavaka ireo kristianina, ireo mpino manana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Ary eo no miantefa ilay izy any amin'ilay hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah Andriamanina. Manahoana? Ny tsirairay avy izay manaiky an Kristy dia misy akony lehibe zany, satria mitondra fitahiana ho an'ireo zay manaiky ihany koa hitodika amin'ny Kristy. Eto aty ilaza hoe andray ny mbola fahasoavana azotsika eto Madagasikara, mbola afaka mitodika amin'Andriamanitra, mbola afaka manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana. Ary nahoana isika ny tsy taona ny malagasy rehetra mihitsy anaraka an Jesosy Kristy. Zay no hevi-dehibe, zay no tiana avoaka ao anatin'izao fanambarana izao. Miavaka ireo zay manaraka an'Andriamanitra, ireo zay manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Ary zay no entsika mamarana azy hoe ry malagasy rehetra sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho Andriamanina. Satria ninona zava-misy andeha ataontsika eo anatin'ilay mamatonalina ny aizina manapaka manjaka, tsy voasaka an'izany ny herin'i Kristy, tsy voasaka an'izany ny herin'Andriamanitra. Manao zava-mahagaga izy, mamonjy izy, manafaka izy, manavitra izy. Mbola apetratsika eo anatrehan'ny tompo ny firenetsika Madagasikara ho firenena tena manatanteraka izany, tsy amin'ny fiteny fotsiny fa miaina amin'ny finoana, amin'ny fanekena, fa zay rehetra manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana dia miditra ao anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra sambatra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Andeha mbola hiara hivavaka isika. Misaotranao zay ry Tombandriamanitra eo no ny alehibean'ny famondram-ponao sy ny fahasoavanao. Miteny aminay ianao, mahagaga ny asanao, ary dia asehonao mihitsy hoe te hamonjy ny firenena malagasy ianao. Tanterao tompo, tanterao ny teninao hoe sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho Andriamanina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny toivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 3:10, 5:30.